mbola faly miarahaba ansika sarara yavindray any anaty tokantrano any am'izao ora sy fotoana izao. Faly miarahaba anao ny tenako ho feno fifaliana ny tontolo nalinanao ary ho feno firavoravona ny fananao itoetra eo amin'ny fanatrihan'ny tomponao. Jehovah Andriamanitry ny Israely ny anisoanao amin'ny tsy alaitsy androany moa zany sika de hiditra anatina fandarana fampianarana Paska. Zany hoe fa mianatra foana sika isan'andro fa androany zany de fanamafisana an'ilay fampianarana zany hoe zay zavatra mety hoe mbola tsapanao hoe mbola tsy ampy tao anatin'ilay hoe fahazahoanao ny Paska dia ho azavaina tsara ary ho ampina feno tanteraka ny fampianarana Paska. Mino zany fa androany dia feno tanteraka izay fampianarana Paska izay. Paska voalohany aloha jereva sika de rehefa avy eo ndray sika mijery an'izay hoe Paska faharoa zay. Ny Paska faharoa moa zany tena efa nazavaina apôstôly Andreas tamin'ny alina de ny Paska voalohany aloha zany no azavaiko amin'izao ora sy fotoana izao. Ka ankehitriny dia araka ivavaka sika ametraka ny fotoana eo an-tanin'Andriamanitra. Ndao ohatra vavaka. Misaotra besaka anao Jesosy Tompony amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famindraponao. Lehibe sy magaga ianao ary lehibe sy magaga ny voninahitrao. Misaotra anao tsy alay ity izay mbola fahako mampianatra ny Paska amin'ny olona sy raray avy indray. Ianao Jesosy Tompony no isaorako anatin'izany. Ianao no deraiko satria nanome fahalalana kely ho an'ny mpanomponao ianao. Entina ampita an'izany fampianarana Paska izany. Koa ankehitriny dia osoro ny mpanomponao ary eo ka ny teny aloka ny vavan'ny mpanomponao mba hisy ositra iampita amin'ny olona sy raray avy ary hitondra fahaizana sy fahazavany saina ary fahiratany saina, fahiratany masim-panahiny sy raray avy, andren'ny teny ary ny teny dia ho tonga nofo ary asitrana ny olona rehetra satria andefa ny teninao ianao mba asitrana azy. Ny teninao dia ainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana no rehetra. Ho tanteraka amin'izay rehetra mandre anty fa andarantiana izany androany. Misaotra besaka Jesosy Tompo voninahitra ho anao rery ihany. Amen. Ia, hiditra amin'ny fandarana hoe Paska isika hianatra momba ny Paska. Nao sika indray ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany de izay hitansika ao amin'ny Exodus 2:12. Exodus 2:12 manomboka amin'ny anjininy voalohany. Ho vakinsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny Paska sy ny loza fahafolo izay nahafaty ny lamatoa rehetra teo Egypta. Anjininy voalohany ao amin'ny Exodus 2:12 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mose sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe ity volana ity ny voaloham-bolana ho anareo dia voalohan'mbolana amin'ny taona ho anareo izy. Tenena anareo amin'ny fiangonana dian'ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro fahafolo amin'ny ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany dia zanak'ondry iray avy no hoany isan-trano ary raha visy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia aoka izy izay namany mifanakaiky trano aminy aka araka izay isa ny olona rehetra samy araka an'izay tokony olany avy no anisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy klemy dia lay izay ray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro faefatra ambin'ny folo amin'ny volana ity dia mono azy amin'ny ariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra ary analany ny raha ka atetina eo amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny tao-toam-baravarany trano izay ihinanany azy dia hoany amin'izany andro izany ny hena voatsasika tamin'ny afo no ihinanana azy mba amin'ny mofo sy misy masirasira sady ampiarahana mianana mangidy aza hanina manta na voahandro amin'ny rano izy fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny ary aza sinareo ho sisa ho tramaraina fa raha tahiny misy sisa silany ka tramaraina dia ho dorarareo amin'ny afo. Ary toy izao ny ataonareo raha mihinana azy valanareo voasikina kapanareo eo amin'ny tongotrareo
ary ny tenareo eny an-tananareo dia hoaninareo faingana izy fa Paska ny Jehova. Fa andeha maka ny tany Egipta amin'izany andro zany aho ka mono matorehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary Andriamanitra ny Egiptiana dia ho tsaraiko avokoa. Izao no Jehova. Ary ny raha dia famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay itoeranareo. Ary raha mahita ny raha aho dia andalo anareo ka tsy hisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egipta ao. Ary izany andro zany no fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehova hatramin'ny taranakareo faramanjimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravona ho lalàna mandrakizay. Afotoana no hinanana mofo sy misy masirasira amin'ny voalohany andro no hanesorana ny masirasira amin'ny tranonareo. Fa na iza ny homana ny mofo misy masirasira hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahafito dia ho fongorona sy ho amin'ny Israely. Ary amin'ny andro voalohany dia izy fivoriana masina ho anareo. Ary amin'ny andro fahafito dia izy fivoriana masina. Tsy hanao raharaha akory ianareo amin'izany andro zany afa sy izay hoanina isan'olona dia izay ihany no amboarinareo. Ary hitandrina ny andro ny mofo sy misy masirasira ianareo fa izany andro zany indrindra no nitondrana ny antokonareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta dia ho tandremanareo izany hatramin'ny taranakareo faramanjimy ho lalàna mandrakizay. Amin'ny andro fahefatrambin'ny folo amin'ny volana voalohany no ny ariva no nanareo mofo sy misy masirasira ambara-pahariva ny andro fahiraika amin'ny 20 amin'ny volana. Amen. Eto zany dia mampianatra antsika zany makasika ny Paska. Misy fepetra zany hoe ny Paska aloha zany dia dikany hoe Paska dia fandalovana na hoe nandalo. Iza ny nandalo tamin'izany fotoana zany? Jehova Andriamanitra ny Israely nandalo taiza moa zany izy? Nandalo tany amin'ny tany Egipta izay nisy mpanjaka izay nisona hoe Farao. Inona ny antony nandalovany Jehova Andriamanitra ny Israely tany? Anafaka ny zanak'Israely amin'ny fanandevozany Egiptiana. Tsara mpahafantarina ansika zany zavatra zany. Zany hoe Jehova Andriamanitra dia afaka mandalo amin'ny toerana izay misy olo-marina. Eto sika dia mianatra makasika ny Paska. Ny Paska dia misy fepetra takina izay ampasahivoko mialoha raha teo sao dia hoe adino any afarany. Ny Paska dia finanana mofo sy misy masirasira. Ary ao anatin'izay dia tsy tokony nisy masirasira ho antsika. Inona daholo moa ny zavatra misy masirasira izay tsy azo hohanina rehefa Paska? Ohatra hoe biscuit, ohatra hoe cacapigeon ohatra, na mofo karazana mofo rehetrarehetra na hoe mofo dipaina alasika azy na hoe karazana gâteau ny karazana raha zavatra vita amin'ny lafarina zany ka mifangaro siramamy na hoe nasiana carbonate na levure na lalivay dia tsy azo hohanina. Fa ireny ansona hoe misy masirasira dia ny sakafo na ny mofo misy carbonetra sy lalivay na ny levure. Ka tsy azo hohanina mandritra ny Paska afotoana ary mamarana azy ny andro fahavalo dia afotoana zany ny Paska. Ka noho izany tsy azo atao misy mihinana zavatra misy masirasira mandritra ny fito andro ny Paska. Zany hoe amin'ny andro voalohany zany hoe raha andeha hamonjy Paska zany sika alohan'ny andehanana dia efa esorina ao an-trano avokoa ny biscuit ny karazana gâteau ny karazana zavatra misy carbonate na misy carbonetra na misy lalivay na ny levure dia tsy azo hohanina ireny satria ny Paska manko ny fandalovana. Iza ny nandalo? Jehova no andalo amin'ny fotoana io. Manerana antsy zao tontolo zao tsy dia isika no mitanana voalohany ny Paska Jehova izay tanterahansika ny tenimbotry Jona tany masina dia tsy aiza izany fa any Moramanga. Ampasahivina meloa
fa na ny zanaka ao amin'ny fotoana io a dia tsy mahazo mihinana biscuit na bonbon a na izay zavatra mampiayay paty a karazana paty be de be reny tsy azo hohanina gâteau tsy azo hohanina karazana hoe zavatra ohatra biscuit na hoe zavatra tratra vita amin'ny lafarinina mihitsy na inona vita amin'ny lafarinina dia tsy azo hohanina karazana mofo karazana biscuit ny karazana zavatra vita amin'ny lafarinina ohatra hoe cacapigeon a dia tsy azo hohanina amin'io fotoana io zany fa na iza mihinana an'ireo zavatra eo mandritra ny andro firavoravona fotoanan'ny Paska dia ongotana ozy izy a hofongorana io zavatra masirasira io an-tranony dia hofongorana so amin'ny firenena izy a na esorin'Andriamanitra so ao anatin'ny fiangorana intsony izy ka tsara ampahafantarina antsika dieny melo ny zavatra fady amin'ny fotoana io sy fady ny fiangorana kristiana miaravavaka kory a sy fady ny fiangorana kristiana miaravavaka fa fady ny Israely mihitsy a fady ny Andriamanitra ny Israely ny mihinana zavatra misy karbonetra sy lalivaya na leviora na inona zavatra atao amin'ireny fotoana ireny a dia tsy azo hohanina mihitsy ny zavatra vita amin'ny lafarinina na ireny karazana paty ireny aza mandritra ny fotoana izay hitandremana ny Paska herinandro mipaka zany ka noho izany a atsy ampiandohana dia efa ampahafantarina asika sady a izany zavatra zany misy fepetra izy io misy fepetra ny fankalazana ny Paska milaza Andriamanitra hoe zanak'ondry tsy misy kilema izay iray taona no alainareo amin'ny ondry zany hoe voalohany de misy fepetra hoe zanak'ondry sy misy kilema alainareo io baiboly io zany a de matetika isika dia mieritreritra sika hoe zavatra tamin'ny testamenta taloha zany fa tsy ilaina intsony a atsy amin'ny testamenta vaovao matetika de zany ny fitenin'ny olona ary misy zavatra mifamadika mihitsy amin'ny fitandreman'ny fiangonana rehetra ny Paska ny Paska de sy maintsy ariva ary ny zanak'ondry izay zanak'ondry vonoina amin'ny Paska ino moa zany a misy manao ny Paska amin'ny antoandro a dia ny anazy ndray sy zanak'ondry ny ataony hoe fanaovana fety amin'izany fotoana zany fa ny anazy ndray a karazana bitro zany a ny ankalazainy amin'ny fotoana io na hoe atody zay ankalazainy amin'ny Paska dia fankalazana ny Paska miaraka amin'ny atody zany a na ny bitro zany hoe zanak'ondry zany a solan'zareo hoe bitro a biby maloto tsy haiko hoe mety efa nankalazan'izany ve ianao sa tsy nankalaza fa fanaovana blasfemia an'Andriamanitra ny fankalazana hoe atody amin'ny Paska dia tsy mety zany satria manambara hoe zavatra sy misy dika ny Paska zavatra ohatrany hoe zavatra boribory ohatrany atody ozy izy ny olona zany hoe rehefa olona zany a manome hoe karazana atody zany a dia ratsy be ny zavatra misy a raha ohatra ka hoe atody ohatra aza hoe fisingarana ny taona naterahana ka misy mitoraka atody amin'ilay olona de zavatra tsy azo atao iny fa manambara iny hoe tahaka ny atody ry fiainan'ilay olona ohatrany hoe zavatra tsy fohy zavatra tsy mivoaka zavatra misy ao anaty tranony tsy mivoaka de tahaka an'izany zany no tian'ilay olona tongavana fiainan'ilay olona raha ohatra ka hoe tonga misingarana taona naterahany a ka torahanjareo atody ilay olona dia rehefa mankalaza ihany koa ny atody a amin'ny fotoana io alaina ny atody fa atao anazy de lokoina de atao an-trano de hoe atody hoe amin'ny Paska dia manambara zany hoe zavapoana ny Paska zavatra sy misy dikany ary ny zanak'ondry aza dia solondry zareo hoe bitro amin'ny fotoana io ohatrany hoe bitro ankalazaina amin'ny Paska sy fantatro ny ankalazain'zareo amin'io na bitro voalavo amin'io na hoe bitro fotsy na bitro maramara na bitro manao hoana fa ataoko amin'ny fanazavana amin'ny teny gasy mazava tsara ilay izy ka fanaovana blasfemia ny fanaovana atody amin'ny Paska atody ny Paska ozy na hoe bitro ankalazaina
amin'ny Paska tsy azo atao zany fa fanaovana tsinitsinina n'Andriamanitra, fanaovana tsinitsinina n'Andriamanitra zany ary fanambarana fa zava-poana ny Paska. Raha efa nankalazana zany ianao dia mety kosa ngamba efa fotoana tokony bebanao amin'izany zao satria efa malala ny fahamarinana ianao. Ny zavatra nitakian'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely voalohany dia maka amin'ny andro faefatra ambin'ny folo zany hoe manisy ianao amin'ny voalohambolana volana Nisanina de manisa efatra ambin'ny folo de amin'ny andro faefatra ambin'ny folo zany no ankalazaina ny Paska. Zany hoe isaina misy aloha ny andro faefatra ambin'ny folo. Ohatrany hoe fisingerana ny taona naterahako zao fa 5 de tsy afaka ataonao hoe amin'ny faefatra amby roapolo ariva io. Na hoe amin'ny fa 5 amby roapolo ariva io na fa amin'ny andro fa 5 amby roapolo misy de tsy azonao atao hoe fahatelo amby roapolo amin'ny ariva de tonga de amin'iny. Fa raha ohatra zany Paska hoe amin'ny andro faefatra ambin'ny folo amin'ny ariva de tsy azonao ankalazaina amin'ny andro fahatelo ambin'ny folo amin'ny ariva. Satria misy olona mety mieritreritra hoe ny andro faefatra ambin'ny folo nefa fahatelo ambin'ny folo ariva ihany. Fa isaina misy ny andro faefatra ambin'ny folo dia tonga ny andro faefatra ambin'ny folo de amin'ny ariva niny no ankalazaina ny Paska. Zavatra saripady loatra ny Paska satria tsy azo atao diso mihitsy no izy fa andalovan'Andriamanitra ray eto ambonin'ny tany ary raha andalo izy dia anavaka ny olo marina, anavaka ny olona izay mitanina ny Paska satria tsy maintsy eto Madagasikara no andalovan'i Jehovah'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Ary rehefa andalo eto izy dia tsy maintsy miaraka amin'ny anjely mpandringana. Ary nilaza misy izy tamin'ny zanak'Israely. Makanareo ondry anankiray iray taona, ondry lahy iray taona zay tsy misy klema. Izany dia taratra an' Jesosy Kristy Tompo izay voalaza any amin'ny testamenta vaovao. Testamenta talohany zareva sika amin'ny Exodus 12 izy teo anjiny fahadimy hoe zanak'ondry tsy misy klema dia lahy iray taona no alainareo. Zany hoe zanak'ondry lahy iray taona. Ahoana fahatanteran'izany izy alay zanak'ondry izay lazaina any amin'ny testamenta vaovao. Andao ary hojerevantsika any amin'ny Jaona. Any amin'ny Jaona nijerevantsika zany hoe zanak'ondry zany. Manahoana ary filazan'ny Jaona ny amin'izany hoe zanak'ondry zany. Jaona toko voalohany amin'ny anjininy fa 7 toy izao ny vaky ny teny. Noho ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy manatona azy Jaona. Dia hoy izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaositra ny fahotana zao tontolo zao. Izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy avy any aoriako izay efa tonga eo alohako satria talohako izy. Ary izao tsy mahalala azy fa mba aseho amin'ny Israely izy, izany ny aviako nanao batisa amin'ny rano. Aveko ny anjiny fa 7 noho ny ampitso dia nahitany Jesosy avy manatona azy Jaona. Ka dia hoy izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaositra ny fahotana izao tontolo zao. Amen. Zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaositra ny fahotana izao tontolo zao. Ary amin'ny anjininy manaraka dia amin'ny anjininy 130 dia zao ny voalaza amin'ara Jesosy Tompo. Noho ny ampitson'iny indray dia Jaona sy ny mpianany roa lahy. Ary nijery an' Jesosy ny sangasangana izy ka nanao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Amen. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Zanak'ondrin'Andriamanitra tandindo ny zavatra ho avy lay tamin'ny andron'ny Mosesy fa ny fahatanterahana dia tamin'ny andron'ny Jesosy Tompo. Ny fahatanterahana dia tamin'ny andron'ny Jesosy Tompo. Jesosy lay zanak'ondry ankalazaina amin'ny Paska. Sy hoe kory hoe rehefa tamin'ny testamenta taloha tamin'ny andron'ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta dia ozy ianao hoe zavatra taloha zany fa lazaiko anao fa tsy misy foana kory ny amin'ny lalàna na dia teny soratra iray azy mandra-pahatanteraka izy rehetra. Rehefa fotoana fandalovan'i Jehovah'Andriamanitra izany ry havana dia sy zavatra mora zany fa zavatra sarotra
ary mila fitandremana. Isika moa efa ao anatin'ny taona 3 zao. Maro ny zavatra tandremasika ao anatin'izany satria efa manomboka manana tempolo isika ao Betlehemanjota. Pesaka ny zavatra tandremana. Ary ao anatin'izany indrindra ohatra hoe rehefa miditra amin'ny Betlehemanjota ianao dia ny vita batisa rehetra manao akanjo fotsy, na tsy vita batisa rehefa manana akanjo fotsy, rehefa tonga ny sabata dia manao akanjo fotsy daholo ny mpino, ary misomotra viavy manga izany. Izay voalaza ny Baiboly. Ary esorina ny kapa, fa tsy azo anaova anatin'ny tempoly ny kapa satria rehefa niseho tamin'i Mosesy Andriamanitra dia hoy izy, esoriny kapanao mitongotra ao fa tany masina izay janonanao. Ary rehefa niseho tamin'ny Josoa izay androdana ny mandan'i Jeriko tamin'izany fotoana izany ilay komandiny miaramilan'i Jehovah, dia hoy Josoa mahalehilahy mahery azy hoe namanay ianao sa namany fahavalonay, dia hoy izy, izao ilay komandiny miaramilan'i Jehovah ka tonga tsy ankehitriny. Dia nenkoka teo anatrehany Josoa ka na hoe inona no afatrao mpanomponao tompoko, dia hoy izy, esoriny kapanao mitongotra ao fa tany masina izay janonanao. Dia nanaisotra kapa Josoa, zay izy vao nitondra hafatra. Ary Jehovah Andriamanitra dia nanaisotra kapa aloha Mosesy, zay izy vao niteny. Ka naizanaiza isy ny fanatrehan'Andriamanitra, na hivavaka any an-tenimbohitra ianao, na ao am-piangonana. Ka rehefa amin'ny fotoana izay ionanao amin'Andriamanitra, ka tena ao am-ponao hoe iona amin'Andriamanitra marina andehananao hivavaka, dia tsy maintsy manala kapa ianao fa izany no lalàna. Ary moa lalàna amin'ny jiosy ankehitriny. Fa na tamin'ny andron'i Jesosy Tompo aza, dia ny jiosy tsy mba nipetraka tambonina seza rehefa nivavaka. Na tamin'ny andron'ny Tompo aza dia mipetraka amin'ny tany ny jiosy, ary hatramin'izao mety mahita ngamby ianao an'ireny arabo ireny mivavaka, na ireny hoe musulman ireny mivavaka. Dia hitanao sara fa misasatanana sy tongotra ireny, ary manala kapa, dia mipetraka amin'ny tany eo amboniny lafika izy ireny rehefa mivavaka. Ho marika ny fanajanan'Andriamanitra sy ny fanetrentena eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia tahaka an'izany ihany koa isika, ary tokony ohatra lavitra noho izany. Tsy misy an'izany hoe azafady rahalahy fa diniko ny nala kapa, rehefa tenenina ianao dia mahazaka ianao tenenina, satria matoa ianao zany tenenina dia tsiny ianao any an-danitra, ahitsy ianao. Dia tahaka an'izany ny tempolisika ny Betlehema tsy azo hitondrana kapa. Ka naizanazy ivavahantsika dia tsy azo hitondrana kapa ny toerana izay ivavahantsika izay natokana ionana amin'Andriamanitra. Ka naizanaizy ivavahanao na any an-tenimbohitra ianao tahaka ny Mosesy ny androndry tany an-tenimbohitra Horeba, dia nataon'Andriamanitra nala kapa foana izy na tany an-tenimbohitra aza. Tany Jeriko Josoa sy ilay hoe tanàna Jeriko kory ny masina, fa ilay fanatrehan'Andriamanitra ny masina. Ka hoy aminao hoe isika dia efa mitandrina zay rehetra nampitandremin'Andriamanitra ny zanak'Israely, satria lalàna mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby ilay izy. Ka eto zany dia Jesosy Tompo ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, fa izy no ankalazaina amin'ny andro Paska, mankalaza ny nahafatesany, fa sy mankalaza hoe bitro zany na hoe fanaovana tsinontsinona ny Tompo, fa ankalazanao hoe raha tokony hoe zanak'ondro no ankalazaina amin'ny andro Paska, dia ianao indray zany mankalaza bitro na atody dia fampitoviana ny Tompo amin'ny zava-padina na biby maloto zany. Ka noho izany tokony foanana ny fankalazana ny atody sy ny bitro rehefa tonga ny Paska. Tsy misy hoe atodin'ny Paska zany na hoe bitro amin'ny Paska zany, fa aza mitoviana amin'ny bitro lay zanak'ondro.